nakany am-piangonana taona maro fa tsy natakatra ny herin'ny teniko mihitsy, tsy tena natakatra azy rehetra na dia izany aza mbola nyteny izay nilaiko ihany isaky nitady izany, fa dia tena nampalahelo ny fanamasina foana dia nanokatra varavarana ho an'ny fahavalo teo amin'ny fiainako izay tsy haiko akory azy zany. Ao amin'ny baiboly ny fanamasina matetika dia aseho amin'ny endrika voromailala, fa manina no zany nahoana ny tsy hafa na voromahery azonareo ve hoe zavatra hafa nahoana no zany izao, satria ny voromailala dia tena malefaka, tsy hoe mahafinaritra ihany fa tena vorona tsotra mihitsy ary tena tsobim-piainana ny fanamasina tsy voromailala akory, fa ny baiboly nanohatra azy amin'ny menaka, rivotra ary voromailala. Raha mijery Matthieu 7:20 jerentsika vetivety dia mahita ny fanahy masina nidina teo amin'i Jesosy tamin'ny batisany. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro ny lanitra sokatra ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nipetraka teo amboniny ary hita zany ankoatra ny filazantsara efatra dia hita tamin'ny toerana telo zany. Dia voalaza ihany koa fa tamin'ny toerana sasany dia nanana ny fanahy tsy arefesiny izy dia tonga nitoetra teo ny fanahy. Zao tiako ilay tranga hoe fananana fanahy tsy manapetra ary haiko fa manana ny fanahy daholo sika rehetra, fa hitako matetika fa ferantsika ny fikoriana ny fanamasina amin'ny fiainantsika satria tsy tena haitsika loatra ny fomba hitondran-tena mendrika mba ahatonga io fanamasina mahafinaritra tsara tsotra tiana malefaka sy mampiadana io tena hiasa feno eo amin'ny fiainantsika, fa tsotra izy. Mekohatra ny amin'izay zavatra resako nareo, efa henoko ty tantara ty, nisy olona roa ny aina tamin'ny apartement ao New York ka tena mamay moa amin'ny maitany ary dia misokatra be ny varavarany dia misy sisim-baravarana teo izay saiko feno domony mipetrapetraka eo amin'ny sisim-baravarany zareo io dia imbetsaka zareo no mifamaly sy mifanditra na manana resaka mafana fa ilay domoina mijanona eo ihany, fa nisy voromailala ihany koa izay tonga teo dia nanomboka hitany zareo fa isaky ny famaly zareo ka hoe teo ireo voromailala ireo tonga dia mitsoaka foana zany. Afaka manana fivoriana domoiny nareo raha tianareo. Ary mety manana fivavahana domoiny nareo dia miady dia mifamaly sy feno fangidiana ary lolo-po dia feno karazana toetra ratsy dia afaka mankany am-piangonana nareo dia hitanareo domoina arak'izay tianareo eo. Fa ny voromailala mitoetra amin'ny toeram-piadanana sy misy fitiavana. Fantatrareo ve fa sarotra no mandre ny feon'Andriamanitra raha sosotra sy tezitra ianao? Tena sarotra ny hotarian'ny fanamasina, isika ihany mamely ny tenantsika sy nofontsika eo dia halala izay zava-mitranga dia raha efa nanao zavatra adala iray isika dia mbola mitio manao adala ihany satria isika tsy mbola milamina ihany mba hitenen'Andriamanitra amintsika. Dia noho izao lasaiko izao, isika afaka manangana tontolo amin'ny fiainantsika na ao an-tranontsika izay ahafahan'ny fanahy masina mitoetra tsara eo foana. Ary averiko ihany indray zany satria tena manan-danja tokoa. Isika tsirairay avy zany, tsy misy olo afaka manao zany ho antsika. Mila mamorona sy mihazona tontolo ao an-tranontsika isika, any amin'ny asantsika arak'izay vitantsika, ao amin'ny fankatiavantsika, ao amin'ny fisakaizana, dia mila mamorona tontolo izay feno fiadanana sy tiana ary milamina sy tsy miserana, izay ahafahan'ny fanahy masina mitoetra sy miasa feno amin'ny izany tontolo izany. Ary afaka ataontsika izany ho anareo reny, ilaza teny manokana ho anareo amin'ity arivo ity, hainareo fa raha mandeha ny reny dia lasa koa ny trano. Za zany tsy milaza izao hoe ndray tsy manana andraikitreto satria tsy zany no izy, ny lahy tokony ho mpampiavana ao an-tranony, fa ny vehivavy no matetika manana finoana nampiakabava ao an-trano ao.
ka mampahery anareo mba andany fotoana kely resaka amin'Andriamanitra eo ampandrinareo isa maraina milohany ampidinanao ratsa tongotra ray amin'ny tany akory aza, satria afaka milaza fa raha tsy misy azy ianareo de tena anana toetra ratsy, za koa anana toetra ratsy fa tsy tianao zany za te ifo de iazona tontolo zay ahafahan'ny zanako mitombo sy mivelatra ao an-tranoko. Ny amo zao efa tsy de zanontsony loatra fa nianatra ny fanaovana zany tamin'ny zareo tao ary te mba hiaraka rera amin'ny vadiko de teo fiadanana zay sady aneo an'i Kristy amin'ny fomba tsara indrindra tsy teo tezitra amin'olo zany foana de efa maly very ny fiadanako. Mila manana ny fanatrihan'ny fanamasina amin'ny fiainako ka raha tsy te hiariana amin'olona na koa misy antony hafa de anao zany koa mba afaka manana ny fanatriana feno fanamasina amin'ny fiainako satria tsy misy mety tsy misy azy zany. Ary mahitsy matetika am'izao tsy de maheno ny fanamasina loatra sika. Ary zany no antony anaovako zao ny zara maly alina fa efa nakany am-piangonana efa 12 taona ary tena tsy niala mihitsy zay tamin'izany. Ary isan'ny mpikambany fiangonana de kosa lola tao ka tsy mba toy ireny olon-tsotra ireny zay tao fa milaza aminareo fa tsy mba nanana grady zany na mba nahita fandresena mihitsy. Ozy nareo manina tsy nahita fandresena ianao, haiko daholo momba izay anan'Andriamanitra fa tsy haiko izay mba hananako. Haiko fe tena mahery izy fa tsy haiko hoe za koa afaka ny ahery. Haiko fa hoe nisy ny fanamasina fa tsy haiko hoe te ho avy iaina ato anatiko izy hianana fifandraisana akaiky amiko. Ny antsoan'Andriamanitra isaky ny nanana voina fa tsy haiko hoe zaka efa ny hanao mpamonjy voina tsy nalala hoe ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako ka vonjy voina daholo. Ireo zavatra mandinika rehetra ny azako nazonina ka rehefa nanodidina zavatra lehibe de netiko teo anatr'Andriamanitra zany farany fa hitako ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra de kely avokoa ka de afaka ometsika azy daholo ny zavatra rehetra izay mitrango eo amin'ny fiainatsika. Ka za zany mialohan'ny toizako de te hilaza ihany hoe ny fanamasina de tena manandanja amintsika izany. De hitanareo amin'ny fampianarako androany fa matetika ny fiainana zay iainatsika saika tsy misy ny fanamasina intsony azy rehefa milaza fa izy tsy mialy zany izy miaraka amintsika foana fa mila manana lay fisehony eo amin'ny fiainatsika sika. Mila manome ny fanjakan'ny feno sika de mila manana ny osotry ny fanamasina zay fanatriana sery ny fanahy masina eo amin'ny fiainatsika. Matokia fa tsy hitady eto ambony eto 10 minitra nareo raha tsy nosoranao zay ataoko zao fa tsy zavatra nandehanako tany am-pianaran-tany hoany zao ko hoe ny anarana ny fanaovana azy ary tena efa haiko zany satria fa taona maro fa izao voaositra anao zao de nareo voaositr'Andriamanitra anao zay ataonareo ary raha tsy ataonareo ambany ositra zany sy amin'ny alalan'ny ositra de tsy anao zany tsara nareo. Raha tena tia omby nareo tsy voatery andeha amin'ny fianarana mizara 12 amin'ny hoe fahombiazana amin'ny fandrarana fa mila mahazo misimisy koa hatrany amin'ny fanamasina eo amin'ny fiainareo hiatrika sain'olonareo de mba aneo anareo zay atao. Ny fanamasina zany de tena manandanja tokoa de mila mifanaraka amintsika arak'izay ahafahantsika rehetra mba irahany amintsika foana eny ihany koa itoerany amintsika mba ahafahantsika manana lay fana tsy manapetra eo amin'ny fiainatsika. Za tsy mitady kely zay za raha fa azo andehanana fa za te hanampy olona, za te hita olona, za tsy te handeha amin'ny saiko sady te hiazo ny zany fomba zany foana. Za te handeha amin'ny fitiavana ary mba hanaovana zany de mila ny fanamasina. Averitsika ireny mila ny fanamasina. Eny ary jerena ny Efesiana 4 ny Baiboly milaza fa mety mampalahelo ny fanamasina sika. Antenaiko fa raha tsy aminareo tahaka ny fiainako azy ihany zany. Mba sainao nge zany hoe mampalahelo azy zany ary tena azoko antoka mihitsy zao fa manao zany mihoatra noho izay iverintsika eo nanaovana zany sika. Efesiana 4:7 ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, aza mampasositra na mampatezitra azy ary izay nanisina tombo kase nanamariana nanaovana ho an'Andriamanitra sy namatorana anareo amin'ny andro fanavotana lay fanafana faran'ny Kristy ny amin'ny ratsy sy ny vokatry ny fahotana ka nanome fanomezana mahafinaritra io hiaraka amintsika Andriamanitra. Raha sainao ny mikasika izany raha
ohatra zao ianao ka mandeha mividy zavatra ny an-tsena ka tsy tianao ho simbo zany de finosinao zavatra zany de ataonao zay tsy idiran-javatra am'izany. Artikla hoe sika de finosina amin'ny fanamasina, arovana am'izay mety ho loa eo amin'ny fiarahamonitsika ary tena manana fiarovana mahafinaritra avy amin'ny fanamasina sika ary tsy tianao zay rehetra mety animba sy amontika izany fiarovana izany sika nanokatra varavarana ho an'ny fahavalo eo amin'ny fiainantsika ka tsy tonga de azonareo daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fijerena io. 1 mila mijery ny 9 sy 1 koa fa mahatsara foana no mandinika ireo zavatra manodidin'ilay teny zay jerenao anananao antoka fa azonao amin'ny loha hevitra koa zany. Ka ny 9 sy 1 miteny antsika ny fomba fampailovantsika ny fanamasina zavatra miahatra amin'ny fiainana isan'andro, ny olona tsirairay avy mihitsy afaka mandray io de mivoaka eto androany de tsara kondray. Aoka tsy aloky ny vavanareo zay teny maloto. Tsy tokony hisy teny ratsy hivoaka amin'ny vavanareo fa aoka izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba azon'ny miaino fahasoavana. Lasika zany fa mbola hiresaka vavandray sika. Avy hatrany tonga de any amin'ny fotony ny zavatra voalohany izay tiany heverintsika de ny vavantsika. Nahoana ny fomba firesantsika no mampalahelo ny fanamasina? Satria ny herin'ny fiainana sy ny fahafatesana samy hain'ny lela atao. Ary mahitsy aza raha tena inontsika marina zany. Raha tena inontsika marina de tena hitandrina kony amin'izay lazaintsika sika. Ary angamba tsara indrindra ilazana zany de nilazana zany amin'ny fetra izay inontsika zany, amin'ny fetra izay hitandremantsika izay lazaintsika. Za zao lasa tena mitandrina fatratra izay lazaiko nandritra ny taona maro ary mbola zavatra izay ilaina ianarako mitoy foana zany. Ataoko tsy mijanona mihitsy indray maraina tamin'ny herinandro lasa. Tamin'ny firesako tamin'Andriamanitra de nanao ny fianarana baiboloko manokana tamin'ny herin'ny teny indray satria za tena be resaka ary ny olona tena be resaka mety ho tafiditra amin'ny olona foana satria matetika izy miteny foana miteny ny ankamaroan'ny fotoana tsy maintsy lazaina akory miteny. Amen. Fa ny teny de manandanja, ny teny de tena fitoeran-kery. Za efa nanao fandratana betsaka fampianarana betsaka ny amin'ny herin'ny teny. Ka raha tsy azonareo zay zavatra lazaiko zao de zao indray ary zanaka ny am-piangonana taona maro fa tsy nahatakatra ny herin'ny teniko mihitsy. Tsy tena nahatakatra azy rehetra na zany aza mbola ny teny izay nilaiko ihany isaky ny tady zany fa de tena nampalahelo ny fanamasina foana de nanokatra varavarana ho an'ny fahavalo teo amin'ny fiainako zay tsy haiko akory azy zany. Zao raha toka nanao zany ianao mialohan'ny nalalanao zany akory aza fa zaho manambara sy maneho anareo fa hoe ny teninareo de mahery samy hain'ny lela atao ny herin'ny fiainana sy fahafatesana fa zay manandrana azy no hihinana ny vokatra zany na izany ho fiainana na ho fahafatesana. Amen. De miresaka aminareo mijery tele rehetra ihany koa aza mihevitra hoe tsy mahita anareo tena afaka mahita anareo koa zao ohatra anareo atao boky ato hoe anao mety tsy ho azy zany zao tena ho anao zany. Tena ho anao zany. Ilaina ny fanomboana teny ilazana hoe tandremo zay zavatra resanao ary izy milaza hoe rehefa mifampiresaka nareo de mety anampy ary rehefa mifampiresaka nareo. Jereo afaka miresaka fikasiana ianao zany afaka inonao avy amin'izany takoritsika kely anaty olona zany. Satria sika tena tia mifampitenteny mihitsy ahoana. Fa lazay zany hoe tokony ilaza zavatra zay tsara sy ananana tombony amin'ny fivoarana ara-panahy amin'ny olo-kafa foana sika. Raha miteny hafa zany rehefa miresaka amin'ny olo sika tokony anao zay atsaratsara azy foana. Tokony ampahery azy eny amin'ny lalana alehany eny foana sika. Mety tafiditra eo koa ny fantsiana fa na de ny fantsiana aza de omena amin'ny fomba mety zany. Tsy voatery andratra na azonareo tsy feno fahasahiana sy firariana fa afaka atao amin'ny fomba mety zany. Mila manitsika raha manana fahefana anaovana zany amin'ny fiainan'ny olona ray fa mila mitandrina sika mba tsy hanao mihoatra na hanimbandray ny fanahiny fa na zany aza tena mila ny fitarihan'ny fanamasina. Mila itsika ny mahatonga ny olona ho tsara amin'ny tenany ka rehefa miresaka amin'ny olo-kafa sika mikasika ny amin'izy ireo de mila arovantsika ny lazan'ny olona fa tsy ny hanimbanana zany. Dô mba hosaintsika vetivetiny amin'izay mety hiovan'ny fiainantsika.
atraiza ny mety hatsapantsika ho tsara koa amin'ny zavatra rehetra lazaintsika izay mety ho tokony lazaina marina. Dia avelako isaina izany nareo fa zah no ndiako. Fa aza mampalahelo ny fanahy masina, aza mampatezitra na manao izay asosotra azy, izay nanasiana tomboka asianareo faraka amin'ny 30. Isolo aminareo ny foletika, fangidiana rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana, ny fitiavan-dratsy, romotra, atezeran-dratsy sy ny fitabatabana, ady tomany, tsy fanarana sy ny fitenenan-dratsy. Tenteny foana, teny mandratra sy manararoatra ary ny lolo-po, fahatezerana, fankalana. Ka inona zany hitantsika eto raha tena ampiarina marina zany, ary hitanareo fa ny ten'Andriamanitra tena fampianatra tokoa, tena feno fisaorana fa tsy zavatra manidina fotsiny amin'ny lohanareo zany. Mino aho fa rehefa miala eto nareo androany ka misy anontany inona ny torin Jeusy androany dia mba afaka mala nareo faravaratsiny hoe zavatra izay heninareo, sy afaka entinareo mody, sy afaka ampiasainareo amin'ny fiainanareo. Ka hitantsika fa manana io fanomezana mahagaga io sika dia ny fanahy masina mahafinaritra eo amin'ny fiainantsika. Ilay olona fahatelo amin'ny Trinité dia Andriamanitra tenany, izay miainao anatintsika, fa tsy hoe miaraka fotsiny fa miainao anatintsika, tarika antsika, manoro antsika, mandresy lahatra, mampianatra antsika, manampy antsika, mampiadana antsika, manolo-tsaina antsika amin'izay rehetra ilayntsika. Dia izy hoe koa mitandremy ianareo ny amin'izay azonanareo fanomezana mahafinaritra io. Iainao am-pitandremana, aza tezitra na manao izay mampalahelo azy, dia eo ihany koa izay ahafahanareo manao zany. Raha sendra milaza zavatra diso izay miteraka fahafatesana ianao ary mampalahelo ny fanahy masina, ka raha tezitra ianao na mangidy sy be lolo-po, dia feno tsy famelana olona na mifamaly sy mifanditra. Mba hainareo ve fa rehefa miady mifamaly sy mifanditra ary mitabataba any amin'ny takona any sika, avy eo mankany am-piangonana ny lady maraina dia tsy ankasitran'Andriamanitra. Zany hoe tsara nankanesantsika any am-piangonana, mety mahazo fanampiana kely sika rehefa tonga any, fa hitanareo mila antsika no mamantatra hoe sika tsy afaka ny anao adalàna mikasika izany hoe ny olo-kafa ao am-piangonana ny lady maraina, dia olo-kafa koa any amin'ny tsisy pahitany na any am-piasana na any an-tsena any. Hoy Jesosy zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, fa tsy fivorim-piangonana lady ihany, zany lalana ivelomanareo. Arao hoy izy tamin'ny mpianany, mianaramiko nareo fa malemy fanahy sady tsy miavonam-poa, za tsy mandatsa mafy na manery sy mandratra. Efa natao hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy sika, ny tanjona mimpindrehetra dia ny hitovy amin'ny Jesosy. Hainareo ve fa ny tsy famelan-keloka rehetra dia mampalahelo ny fanahy masina. Ary afaka milaza aminareo fa misy olona eto zao amin'izany, izay tian'Andriamanitra ianao fa mandeha amin'ny atezerana. Ary marina raha tsy mihaino izany ianao dia mbola hody tezitra indray. Mety tonga eto mihitsy azy ianao miaraka amin'ny olona natezitra anao, tsy haiko aloha e. Mety efa niady teny an-dalana nareo dia tena miezaka mafy nareo hijanonao amin'ity trano ity. Haiko zany satria za sy devy ny tena mpanao izany foana taloha, ka zany tsy za tsy hoe mitora-bato anareo fa milaza hoe azoko zany, takatro izany. Hitanareo rehefa nianatra, eno kely nge zao, rehefa nianatra namely izay nananako atezerana taloha tamin'izany. Mianao avy ianareo? Rehefa nianatra namela izay naharary ahy mba ahafahako milaza izay tiako lazaina, niza no ratrain'izany. Dia nanao izay hanomezan-danja ny fanahy masina tamin'ny fiainako, mihoatra ny fandriako ilaza izay tiako lazaina, na ny fandriana hanana ny teny farany tamin'ny Dave, na ny fiezahana anam-pirofo zany marina, na ny fanadiovana ny tenako. Satria ilaza aminareo ny marina ny ankamaroan'ny zavatra iriarantsika tsy hanaova ninona akory ny amin'ny zavatra mitranga ao avy eo. Zany hoe raha tena hiady marina ianao dia ataovy ampahendreny zany. Raha tsy maintsy hoe hiady zany ianao mediny amin'ny zavatra manandanja, fa tsy izay tanao lalana ietsenana sy fanao mahazovana foana amin'ny zavatra tsy maro zany. Zao ohatra ny fitadiavanao andrano anao rery foana, ohatra ny hoe tsy ilaina akory zany. Averintsika rehetra tsy ilaina akory zany. Zaho dia rain'Andriamanitra raha tsy miova ry zareo, za koa tsy maharitra zany tsony. Ohatra ny ahoana re sika raha ohatra zany koa nataon'Andriamanitra amintsika e.
nareo ve natao namana oatra zany sa ahoana? Zany hoe tena matotra ohatry ny ahoana reny ny anjoantsika raha ataon'Andriamanitra ohatr' zany koa sika rehefa manao olo ohatran'izany koa. Za aloha tsy hiaritra zany indray antsony. Fa rehefa tsy miarina ianao ka miarina aingana mihitsy tonga de lasa misy olona mahazo zany ve? Fa hoana sika raha mba miaritra kely? Mba hoe miaritra kely zany ahoana raha mba ino fa afaka miova ny olona? Ahoana raha mba mino fa raha mivavaka ny olona sika ka mba tonga ohatra tsara eo anoloan'ny zareo? Ahoana ny momba zany? Ahoana raha mba mangina fotsiny sika ka mba manao ohatra tsara eo anoloan'ny olona? Metimety amin'ny olona ve zany? Hoe ohatra tsara foana. Zao tena loza be tamin'iza Stefano vady. Fa tsy naniry zany aho fa voaratra. Ary tena naratra ka nikorotana be ny fanahiko, tsy haiko mihitsy zany hoe mba miaramena amin'ny olona zany fa izy efa tena mpino matotra. Mpino matotra. Mpino matotra. Mpino matotra. Taminazo a Davy, nazo izay netiny ambavaka izy. Satria izy nitady vady tamin'izany dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba hanome vady ho azy dia hoy izy hoe Andriamanitra atao vola tena mila fanampiny zany. Ka tena nazo izay nitadaviny mihitsy izy. Fa le resaka dia hoe efa tena vona hiatra izany ihany koa izy satria farafakely ny 3 taona teo, tsy 3 andro na herinandro zany, fa ny kely indrindra 3 taona. Davy dia tena ohatra nijoro teo anoloko, ny amin'ny fitiavana sy fijoroana ary fiadanana. Fa tsy mba nahita zany mihitsy za tena nitombo tanaty tontolo tsy nilamina mihitsy. Za tsy nalala akory zany hoe fiadanana zany raha tena tia lalana marina nareo tsy haiko akory ny atao hoe fitiavana. Tsy nalala taloha. Ary raha tsy mba nanatraikefany amin'ny zavatra mihitsy ianao, tsy ampy ny miteny ianao fotsiny zany fa mila olana eo zany mihitsy ianao. Ave nareo misy olona mila maneho anao zany. Zany mampanandany zany amintsika mampino dia nivoaka eny amin'ny olona dia andeha amin'ny fitiavana. Fa tsy ny anao izay tenenana amin'ny olona izay andehanana any am-piangonana foana. Zaho tsy dia ela loatra zany aloha fa mety efa tena ela be tamin'ny Davy zany azoko antoka fa nanomboka naniry izay nananany zany lazany baiboly hoe fanasina sy fahazavana sika, ny fiainantsika mila mahatonga olona ho mangetaeta izay ananantsika. Ka isaorako Andriamanitra fa Davy tsy nanao izay iresahana ny ovako fa teo anoloko foana izy. Dia ilaza ihany koa zao hoe Davy nanana ny herin'ny fanamasina tao anatiny, satria tsy afaka manao olona izay nataony Davy tamiko ianao raha tsy manana ny herin'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao. Fa raha manana ny hery izay resahako amin'ity herinandro ity ianao dia ny herin'ny fanamasina feno izay miasa amin'ny alalan'ny fanahinao, mikorina amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ka ianao no mihazony zany amin'ny fijanonana amin'ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Dia te hilaza aminao fa afaka mampiasa anao Andriamanitra, afaka mametraka anao amin'ny toerana sarotra izy, dia afaka ho eo ianao dia ho lasa faly Davy tamin'ny toetrako. Azo antoka fa tsy tiny zany taloha fa tsy navelany akany hafaliany. Navelany teny ihany ilay toetra zany indray dia ho faly foana nanira mba ho faly niaraka tamiko ianao fa ianao tsy nety, za koa mbola hijanona faly ihany. Ka le resaka dia zao eno kely ara rehefa feno an'Andriamanitra ianao, rehefa manana ny herin'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao ianao, trangam-piainanao sy ny olona manodidina anao tsy voatery hampatezitra anao. Miaraka amiko ve nareo?